mivavaka isika. Tompo, midera sy mankalaza ny anaranao izahay, fa Andriamanitra tsara sy mpanaony tsara ianao. Tonga eto izahay nampovorianao iombom-bavaka izao arivo izao. Mankalaza sy miantso ny anaranao izay Tompo, fa ianao rery no mendrika iankofanay. Tsy misy Andriamanitra talohanao ary tsy misy andimby anao, fa ianao rery ihany no Andriamanitra izay efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay. Dia raina sy ankalazaina ny anaranao masina. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ivavaka isika. Manondrika ny lohanay eto anatrehanao izay Tompo, indreto izay mitondra fahotanay aminao, fa Andriamanitra fonana ianao, Andriamanitra fitaraina ianao, be ny fahotana vitanay teo manodidina anay teo anatrehanao, efa nanolotra ny tenanao ianao hamonjy anay, nefa dia mbola nolotonay izany. Mifona aminao izahay, mahatsiaro menatra izahay mandoto ny anaranao, mifona aminao izay amin'ny ratsy vitanay, ko mangataka sy mitalao aminao izay Tompo, ampianaro isan'andro izay. Ay, analavitra ny ota rehetra maningotra anay, tsy anatonanay ianao. Miaraka ny fiangonana. Raina ny famindram-po, mitalao aminao izahay, mamelany alikay, diovy izay ao fampamotana, ary sasao izay mahafakeloka, ary voasy ny fanahinay, vonka ny poanao, amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay, mangatana aminao. Amen. Ny teny famelan-keloka izay atolotra ho antsika izao arivo izao dia ao amin'ny bokin'i Jeremia, raika amin'ny telopolo, teloby, ary Koritiana faharoa toko fahadimy, andimy faraika amin'ny roapolo. Fitiavana mandrakizay no itiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po anao. Izay tsy manahalala ota dia efa natao ny ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra eo amin'ny kosa isika. Oh
izay omenantsika anio. Izany dia amin'ny Isaia 40:4-7. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro izao no efa mametraka vato ao iziona, dia vato voazaha toetra, vato tsara izay fehizoro voaorona mafy ka tsy mba ho taitra izay mino. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. So zany tsika dia tonga amin'ny fotoana amakiana ny teny soratra masina ka mangataka ireo mpanompon'Andriamanitra sy hiakatra aty hanao izany famakiana teny soratra miaraka amin'ny tompon'andraikitra hamaky izany hitory-teny amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Aoriana ny hira. Ataontsika ny hira. Mbola iaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, mbola misaotra anao izay satria nomenao anjara ka tafavory eto hidera ny voninahitra anao amin'izao herinandro masina izao. Tonga amin'ny fotoana izay amakiana sy andrenesanay ny teninao izahay, ko mangataka ny fananao masina hiasa mahery ao anatinay, azoanay mandray ny teninao sy mahafantatra izany. Ary izay rehetra tsy avy aminao, Tompo, dia aoka ianao Jesosy eo no hanala izany tsy hanelingelina eo anatrehanay. Mitenena Tompo fa ianao ny mpanomponao. Ny teny izay hovakiana androany dia hitantsika ao amin'ny Zefania 7. Zefania 7 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Zefania 7 andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 7:10. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miobiry izy io na zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Israely, mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanakavavy. Jehova efa mampitsahatra ny fitsarana anao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova fahavalonao Jehova, mpanjakan'ny Israely no ao aminao. Tsy ahita loza intsony ianao amin'izany andro izany, dia ho lazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry Siona. Jehova Andriamanitrao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy
iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosindriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Hotoizantsika mivaky-teny, izany dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Hébreu. Epistily ho an'ny Hébreu, toko 12, andimy voalohany hatramin'ny fahatelo, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanesitra izay rehetra mitambesatra amintsika, mba minioty izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an'i Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra, nahazony fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana natao mpanota taminy, fandrahoa ketraka ianareo ka ho reraka amin'ny fanahinareo. Dia ho faranana ny vaky-teny ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Miarantsangana fiangonana. Ho toizantsika ny famakian-tena, izany dia hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 9, andiny 20 hatramin'ny 20, amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo alahelo, nefa ny alahelonareo ody fifaliana. Manam-pahoriana vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoany. Fa rehefa velon-jaza izy, dia tsy tsarony intsony ilay fahoriany. Noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny, fa hita anareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo aminareo. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, amin'ny anaran'ilay tsianay
ka nanolotra ny ainy amonjy anay no iondreanay eto anoloanao indray manoloana ny seza fiandriananao amin'ny finoana mba hideranao sy ankalazanao. Misaotra Tompo ny amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao ka nanomezanao anay izao fotoana izao mba hianonay ny teninao, ilay teny fiainana, teny aina ho anay izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Eto izahay Tompo dia mahatsiaro ny lalany azo fijaliana izay niaretanao mba hanavotana anay, mba hamonjena anay. Misaotra mpamonjy eo. Ankehitriny ary raha handinika ny teninao izahay dia sokafy amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny sainay mba hitoeran'ny teninao ao am-ponay dia ho voninahitry ny anaranao tanteraka ny vokatry ny teninao ao amin'ny fiainanay. Mitenena Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ampitomboina lalandava amintsika rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao anatin'ny herinandro masina isika ry havana no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony. Herinandro masina izay hitodiantsika ny alina mangina ny Getsemane sy ny zoma maraina ny Jerosalema feno tabataba ny miaramila Romanina ary ny zoma atoandro ny Golgota ahitana hazo fijaliana mitsangana mitanam-bokovoko. Ao aorian'izany anefa dia mbola ho hitantsika koa ny alahady maraina ny fandresena. Tsy inona no raketin'izany rehetra izany fa ny fanatanterahanaNdriamanitra sy Jesosy Kristy zanany ny asa famonjena, ny asa fanavotana dia ny fanolorany ny tenany eo ambony hazo fijaliana amonjy ny mpanota. Ny lohahevitra banjin'ny fiangonana amin'izao alatsinainy masina izao dia ny hoe ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy no fifalianao. Ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy no fifalianao. Ka ny filazantsara araka ny Jaona 9:20 andininy 20 ka hatramin'ny 12 izay voavy novakian'ny mpanompony tamintsika teo no hanovozantsika fampaherezana anio. Filazantsara izay mitantara indrindra ny toy ny dindinika ny fanaovan'ny Tompo tamin'ny mpianany. Teo anelanelan'ny fotoana izay nanaovany ny fanasan'ny Tompo voalohany alohan'ny idinany any Getsemane anatrehany ny fisamborana sy ny fitsarana azy. Fantatry ny Tompo fa efa akaiky ny fotoana izay tsy maintsy hanombohana azy eo amin'ny hazo fijaliana. Dia manomana ireto mpianany izy, mampionona izy, mampahery azy ireo ary mampahafantatra azy ireo ny zavatra ho avy koa. Rehefa raha jerentsika ny 9:20, rehefa avy nanambary izy ny amin'ny tsy maintsy hialany, mahatsara anareo ny fialako hoy izy. Dia mampahery azy ireo izy ny amin'ny hanomezany azy ireo ny fanahy masina. Rehefa izany dia nambarany tamin'ireo mpianatra fa mbola manana zavatra maro ambara amin'izy ireo izy nefa efa tsy zakan'izy ireo intsony ankehitriny. Fa raha tonga hoy ny Tompo ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Dia ambarany eo amin'ny 9:20 fa vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Maizina tamin'ireo mpianatra ny fampiononana nomen'ny Tompo azy ireo, tsy azony velively mihitsy anyherin'izy ireo dia ny fanontany. Inona ary izany lazainy izany? Inona ny hevitra izany hoe vetivety foana izany? Ary noho izany dia namaly azy ireo mivantana ny Tompo eto amin'ny 12:20 sy 12:20 izay
androany. Nambaran'ny tompo tamin'izy ireo fa tsy maintsy malahelo ny mpianany satria andeha tokoa izy. Tsy maintsy malahelo ny mpianany satria omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Hitomany sy hisaona ianareo fa izao tontolo izao kosa ho faly. Nefa hoy ny tompo, vetivety ihany ny fitomaninareo sy ny fisaonanareo dia ody fifaliana. Vetivety ihany ny fitomaninareo sy ny fisaonanareo dia ody fifaliana. Fifaliana roa sosina vokatry ny hazo fijaliana. Voalohany, fifaliana vokatry ny fionana amin'ny Jesosy Kristy nitsangana amin'ny maty, fifalian'ny olombovonjy. Ary faharoa, resahan'ny tenin'Andriamanitra tokoa, ny fifaliana lehibe amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro ny fiainan'ny mpianany sy ny mpino azy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hojerentsika voalohany ny fifaliana vokatry ny fionana amin'ny Jesosy Kristy nitsangana amin'ny maty. Araka nefa voalaza teo aloha dia tsy azo ny reto mpianatra mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe andao anareo vetivety aho. Tsy nahatakatra izany ireto mpianany ara-nofo amin'ny fijery maha-olombelona. Rehefa mandinika ny soratra masina isika ry havana amin'izao vanim-potoana amin'ny fanahy masina izao, dia mahalala fa izay nolazain'i Jesosy hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo dia entiny manambara ny zavatra hitranga tamin'iny alina iny ihany. Sy ny andro vitsy tatoriana dia ny nisamborana azy, ny nitsarana azy, ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana ary ny nandevenana azy. Ary ilay vetivety foana dia ahita dia fitsanganany amin'ny maty. Kanefa ny mpandinika soratra masina dia manamafy fa io andininy fahaenina ambin'ny folo io dia entiny manambara koa ny amin'ny latsahan'ny fanahy masina amin'ny mpianatra. Toy ny hoe hiverina indray ny tenan'izy tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina izay hitoetra ao anatin'ny mpianatra sy ny mpino rehetra, ary izany indrindra no ilazan'i Jesosy fa tsy misy ahasaraka antsika amin'ny intsony. Nambaran'ny tompo tamin'ny mpianatra mazava tsara koa ny zavatra hitranga amin'ilay fotoana vetivety tsy maheo azy, hitomany sy hisaona ianareo. Tanteraka tokoa, natahotra, nangovotra, resy ilay Jesosy nahafoizany ny zavatra rehetra. Sy ny asa sady nananana fanantenana fa anafaka sy anavotra ny Israely. Raha ny asany indray, nadio ny boka, nalady ny marenina, nahiratra ny jamba, natanjaka ny malemy, ary ny malahelo ny toriana ny vaovao mahafaly. Na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza dia nanaiky azy. Ny 5,000 novokisany tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Ilay nanangana amin'ny maty no indro maty. Resy ny mpianatra, iny ilay tsy nanatsiny, ilay tsy nahalala ota, no samborina, no kapohana, no tsaraina, no rorana, no felana tamaina, no tevatevaina, no satroan-tsilo, mivesatra ny hazo fijaliana, no fantsihana, na antona, afaka ny ainy no lefonina. Ny jojo, ny ranomaso, alahelo moa izany ny an'reto mpianatra. Fa nahoana tokoa moa no tsy maintsy niaritra izany rehetrarehetra izany ny tompo. Ny filan'ny nofo tsy azo sarahana sy ny hazo fijaliana. Ny filan'ny nofo no namitahany Satana ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena. Raha mandinika ny Genesis tsika dia hitantsika hoe hazo mahatehinana, mahafinaritra ny maso,
filany nofo avokoa ny sarian'ny Satana any Adamaseva, dia lavo tao anatin'izany fitsiritana sy filana izany izy ireo. Noho izany dia ny nofon'ilay tsy manatsiny, nofon'ilay masina indrindra, nofon'ilay zanak'Andriamanitra no natao sorona, satria no arian'Andriamanitra tao amin'ny paradisa i Adamaseva, no forony ny tovy endrika aminy, no fofony ny fofinaina mahavelona avy any aminy, ary tsy sitrapony mihitsy ny hafatesany, fa ny ialany amin'ny lalan-dratsiny mba ho velona izy. Ka dia ny nofo ny tompo, ny nofo no fanafody, no potehana, no kapohana, tsy nanatare olona intsony mba amonjena ny mpanota. Noho ny fahotako izany, noho ny fahotanao izany, noho ny fahotantsika no nahatonga ny tompo hiaritra izany rehetra izany. Ary ao anatin'izany alahelo mpianatra izany dia mifaly izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia ireo ny teny hoe omboy, omboy. Ireo ny teny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, miala teo. Ny orakoraka izao tontolo izao tao anatin'izany ny vahoaka sy ny sinetrona. Raha mba isika ireny tamin'izany vaninandro izany, mety mbola tsy fantatra izay nataontsika, fa mety mbola ratsy lavitra noho ny reto vahoaka ireto aza isika. Ny faly sy ny orakoraka izao tontolo izao, fa maty ilay milaza ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Raha mba fantany manko, ary izany indrindra nahatonga an' Jesosy nitomany raha nijery Jerosalema hoe ry Jerosalema, impiry aho no tahanangona anao tahaka ny fanangony ireny akoho ny zanany, fa tsy nety ianao. Ny apôstôly kosa nihidy-trano, nitoloko, feno tahotra sy ovitra, maty ilay ny ankinana, maty ilay ny anteherana. Tsy maharitra nefa ny isaonana, fa vetivety tamin'ny atelona dia ny anjely no nanambara. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Ka na dia vato aman-taonina aza no natao teo amin'ny fasana, nasiana mpiambina marobe fa sao angalarin'ny mpianatra ny faty, dia ny anjely no nanambara, tsy ato izy fa efa nitsangana araka ny efa voalazany. Niseho tamin'ny Maria izy, Jesosy ny antso an'ny Maria tamin'ny anarany. Niseho tamin'izy roalahy nakany Emosy. Nambarany mivantana fa ny alahelo mpianatra tsy maintsy misy, saingy ody fifaliana indray izany. Ry havana malala, mitondra fifaliana ny fahitana sy fionana amin'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Mitondra fifaliana ny fahitana sy fionana amin'i Jesosy Kristy nitsangana amin'ny maty. Mazava loatra manko, fa raha mbola teo amin'ny fanameloana azy ny tompo, raha mbola teo amin'ny fanombohana azy teo amin'ny hazo fijaliana, raha mbola teo amin'ny fanesoana sy ny izay rehetra nampiarina taminy, dia toa tsy nanan-kerintsony izy. Toa tsy ilay Jesosy narahanay hatramin'izay io, hoy ny mpianatra. Tsy ilay tompo ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra ary ny voninahitra rehetra sy mifeny zavatra rehetra. Toa tsy nanan-kerintsony Jesosy. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa izy, ka niaona tamin'ny mpianany, no jerena ka na nihidy aza ny trano, tafiditra tao amin'ny toerana nivoriany Jesosy. Tsy voatana ny rindrina sy ny varavarana, niditra nitondra fiadanana, nizara fiadanana. Velona Jesosy, faly ny mpianatra. Ry havana malala, na aiza, na iza, na inona dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny fivavahana kristianina irery ihany, tsy misy afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no ahitana ny tena fifaliana. Tsy misy afa-tsy ao amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy irery ihany. Efa
roa arivo taona izao tantaran'ny fiangonana. Ka nandritra izay 2 arivo taona mahery izay ny olona rehetra tena ny aona tamin'i Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty nefa nitsangana tamin'ny maty, dia nanam-pifaliana tao anatiny. Feno fifaliana fa vita hoy Jesosy, vita ny famonjena. Tout est accompli. Mahafinaritra be izy amin'ny teny frantsay. Tout est accompli. Tsy misy zavatra ataoko intsony, tsy misy zavatra ataonao intsony afa-tsy ny mandray ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Feno fifaliana satria voavela eloka. Feno fifaliana satria vita fihavanana amin'Andriamanitra ray. Feno fifaliana satria velona izy dia velona isika. Mpandresy izy dia manoatra no mpandresy isika. Feno fifaliana satria sady mpandova no miara-mandova ny fiainana mandrakizay izay efa amboariny ho antsika. Ny fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe efa noraisiko ve ilay Jesosy maty nefa nitsangana tamin'ny maty? Efa no tena noraisinao ve ilay Jesosy maty nefa nitsangana tamin'ny maty? Fa tsy azo sarahana ny azo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Fa ny fionana aminy, ny fahalalana azy, ny fandraisana azy, ny fiainana azy dia mitondra fifaliana tsy hay lazaina, tsy hay ambara, fa feno tanteraka. Ry havana malala, tena mipetraka ve ny fiadanana? Tena mipetraka ve ny fifaliana? Pasika firy izay no efa natrehako? Pasika firy no efa natrehanao? Efa rentsika ny hoe pasika fandresena, pasika loharano kely, pasika fifaliana, sy ny sisa, fa tsy ho voatanisa ny loharano tsoa vokatry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Fa tena izany tokoa ve? Efa tena iainantsika tokoa ve izany? Tsy ho tanteraka izany raha tsy Jesosy Kristy no velona ao anaty. Izay ilay hoe tsy afaka sarahana ny azo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Voaombo niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho tsony no velona, fa Jesosy Kristy no velona ato anatiko. Ny otantsika, ny filanonofitsika, izay no antony. Tsy nanatare olona intsony Jesosy, tsy tiany olona kojerena akory izy, noho ny fahotako, noho ny fahotanao. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia velona izy, dia velona ao anatintsika koa. Mbola andeha indray nefa Jesosy amin'ny fiakarany ho any an-danitra, ary mbola hiverina amin'ny alalan'ny fanahy masina, izay efa nambarany tamin'ny mpianatra fa omena azy ireo, izay no miteraka ny fifaliana faharoa. Fifaliana lehibe amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fifaliana vokatry ny azo fijaliana zany dia fifaliana rososina, fifaliana fa nitsangana Jesosy Kristy, velona izy, resiny fahafatesana, fifalian'ny olom-bovonjy. Sy ny fifaliana tsy azo esorina dia ilay fanahin'Andriamanitra ampidininy ao ampino indray. Fifaliana izay tsy hain'ny fahafatesana esorina, fifaliana izay tsy hain'ny korotan'izao tontolo izao alaina, fa fifaliana ao am-po, fifaliana ao anaty, fifaliana vokatry ny fanahy masina ao anaty,
Ny Efesianina 5:5-2 no milaza fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana sy fifaliana. Fifaliana vokatry ny famonjena, ary izany famonjena izany dia famonjena mandrakizay. Ary satria ny fanahy masina no tombo-kase ho amin'ny andro fanavotana dia fifalian'ny olombovonjy. Tsy hainy izao tontolo izao omena, tsy hainy izao tontolo izao ravana na potehana na inona zavatra miseho na eo ambavahoana ny fahafatesana ary dia faly. Ny fahafatesana no azahoako tombo noho i Paoly. Levina ny fahorian'ny apôstôly, fifaliana no namelon'ny fo tamin'ny andro Pentekosta, nandraisan'ny fanahy masina. Tsy nirindritra ntsony ny apôstôly, indreo izy mitory ampasahiana ka mainka mitombo ny hafaliana fa ny tombo 3,000 nisan'ny olombontsena, nisan'ny olona natao batisa, nisan'ny olona voatsindrona tampony vokatry ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Sitrana ilay lehilahy nale mitongotra tamin'ny anaran'i Jesosy, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tokoa ho tonga zanak'Andriamanitra. Ireto mpianatra ireto tamin'ny andro Pentekosta dia nisy fiovana lehibe ny fiainany, nisy fitsimbadiana lehibe ny fiainany. I Petera, ilay nandahan'i Jesosy no nitahotra sy niovotra, lasa say hatramin'ny fahafatesana ka tsy niala tamin'ny tompo intsony. Ilay Saoly mpanenjika taloha niova ho Paoly, lasa mpitory ny filazantsara. Misy fitsimbadiana lehibe, misy fiovana tanteraka eo amin'ny olona rehetra izay nandray an Jesosy Kristy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana feno ny fanahy masina. Ny olona nandray ny fanahy masina ihany no afaka mideran'Andriamanitra tahaka ny Paoly na dia tao ampigadrana azy. Mifaly satria miara-mijaly, mitondra ny hazo fijaliana miaraka amin'ny tompony. Mifaly satria zara vaovao mahafaly amonjy ny olona voagadra. Mifaly satria migadra noho ny fanarahany an Jesosy Kristy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana. Ny olona feno ny fanahy masina ihany no afaka hihira sy hanao ikam-pifaliana tahaka ny Rasalama martyra, na dia miandry ny fahafatesana azy eo ambavahoana ny fahafatesana. Hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka orotanako. Na dia tsy nazava tamin'ny mpianatra aza ny zavatra rehetra, rehefa nalatsak'Andriamanitra ny fanahiny dia nitaridalana azy ireo tamin'ny marina rehetra, dia ireo mpianatra ireo no nanoratra ny filazantsara amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ry havana malala, ampaherezin'ny tenin'Andriamanitra ary isika fa nomeny antsika koa ny fanahy masina. Raha nandray an Jesosy Kristy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana isika, raha nibebaka marina tamin'ny fahotantsika isika, nomeny antsika ny fanahy masina, mitaridalana antsika, manoro antsika izay tokony ataontsika ary manambara amintsika izay ao amin'Andriamanitra rehetra mba hatanteraka ny fifaliantsika ihany koa. Tempolo ny fanahy masina isika, fanahy masina ilay Andriamanitra, fanahy masina ilay iray amin'Andriamanitra, fanahy masina ilay iray amin'i Jesosy Kristy. Izany no anatintsika, miaraka amintsika mandrakariva ary tsy esorina amintsika ny fifaliantsika miaraka amin'izany fanahy masina izany. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika andinika ny tenantsika hoe miaina izany fifaliana izany ve isika. Mahatsiaro fifaliana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainako, ny fiainanao isan'andro ve ianao. Fifaliana amin'ny fifiraisana sy fifandraisana tsara aminy, firaisana feno amin'i Jesosy Kristy, fa raha misaraka aminy isika dia tsy mahay manao na inona, fa tapahana dia ariana any amin'ny elo. Mivelona sy miaina ny
tenin'Andriamanitra ve? Ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra ve izao ianao? Tena manana ny fifaliana vokatry ny fanahy ve isika? Ny tena fifaliana dia mibanjina an Jesosy Kristy, ilay tompo finoantsika sy mpanefa azy, manatanteraka ny fiazakazahana, manala ny ota malaky mahazo, fa ireny no nahatonga an Jesosy Kristy ho rotodrotika. Jesosy Kristy ny teny hoe aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Iainantsika ve izany? Sa ny sitrapony nofontsika ihany no ataontsika? Ny filany nofontsika ihany izay efa nanomboana ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana malala, zanak'Andriamanitra natao hifaly foana na inona zavatra miseho, tsy takatry ny saina kanefa tena iainana. Tandremo, sao dia fombafomba ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Fa raha fombafomba, raha mijanona ho fahalalana fotsiny ihany, raha filan-javatra fotsiny ihany, dia mahantra indrindra isika satria isan'izay ho lavina. Tsy fantatro akory ianareo hatr'izay. Ny fifaliana omen'izao tontolo izao dia toy ny ranontsira, ka arakaraky ny sotroina azy no vao maika mampangetaheta. Tsy mety hafa-po. Ny fifaliana eto amin'izao tontolo izao dia mandalo ihany, tsy azo ianteherana, fa androany mifaly raha mpitso mitomany, ary fifaliana mitondra any amin'ny fahaverezana. Fa raha tena nandray an Jesosy Kristy hiditra eo amin'ny fiainantsika isika, dia tonga zanak'Andriamanitra ary izay rehetra mandray azy araka ny efa voalaza teo sy voalaza ny tenin'Andriamanitra dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka afaka iaina feno izany fifaliana izany. Fifalian'ny zanaka vita fihavanana amin'Andriamanitra no ny rasoan'i Jesosy Kristy. Miara-miaina amin'Andriamanitra ray, miara-miaina amin'ny Jesosy Kristy, miara-miaina amin'ny fanahy masina, manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina, izay miteny hoe ity no lalana ka andehana. Hanampy izany fifaliana tsy azo esorina izany, ny tsodrano omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny Deutéronomie 30:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ataon'i Jehovah Andriamanitra manana ambiampy ianao amin'izay ahasoanao, dia ny asan'ny tananao, ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiomponao, ary ny vokatry ny taninao, ka ho faly aminao indray Jehovah, ka ahasoanao araka izay nafahany tamin'ny razanao. Ary koa, mioby, mifaliry ziona zanaka vavy, fa indro onona ao afovoanao aho. Zakaria 2:4-4. Ry havana malala, tsy ho an'ny apôstôly ihany ny fahoriana vetivety, fa ho antsika rehetra izay mahazo antoka fa tena mpianany. Na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana, ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro. Tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana, mivesatra fahoriana noho ny amin'ny fanarahana an Jesosy. Lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Mifalisy miravorabo, fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Mahafoy izao tontolo izao, mandany tena, izany hoe tsy ny sitrapoko intsony, tsy ny sitraponao intsony, fa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Voaombo niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ilay nofo, maha izaho aho, maha ianao anao, ary tsy isika intsony no velona, fa Jesosy Kristy no velona atao anatintsika. Ka ny antom-pahavelomana dia miasa fatratra hiarinarena any an-danitra, ka ho fifaliana mandrakizay satria ny tompo no hiteny hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary amin'izany dia ho ampoka ny fifaliana satria hiara-monina amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina
any amin'ny tanàna tsy natao tanana voarafitr'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Ny fanahy mason'Andriamanitra ny ery havana hitaridalana antsika amin'ny marina rehetra hiainantsika tokoa izany atao hoe Paska izany. Ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, feno hafaliana ny fonay. Feno hafaliana ny fonay Tompo, satria vokatry ny azo fijalianao dia voavela heloka izahay. Vokatry ny azo fijalianao dia vita fihavanana amin'Andriamanitra iray izahay. Vokatry ny azo fijalianao Tompo dia velona ianao ka velona izahay. Mpandresy ianao ka mpandresy izahay, eny manoatra noho ny mpandresy ary. Vokatry ny azo fijalianao Tompo dia sady mpandova izahay ny mpiara-mandova aminao ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Ary ny teninao izay renay Tompo tsy handalo fotsiny aminay izany, fa hiasa manan-kery amin'ny isam-batan'olona Tompo, mba ho fisaintsainanay andro aman'alina Jesosy eo. Ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany fivavaka izany. Amen. Rehefa avy nandray ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, ary niorina tsara izany tamin'ny teny zaraina tamintsika izany, dia andeha hanao ilay fanekenoana masina izay iraisantsika amin'ny mpino manerana izao tontolo izao mitsangana amin'ny fiangonana. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokony ataontsika, izay torotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka malivetsiny, nijalina nanapaka tonjolavo, nomboana tamin'ny azo-fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra hatramin'andro, mipetraka teo avan'Andriamanitra iray tsy tompo, avy any miaviny ny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Zao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay anorantsika fanatitra ho an'Andriamanitra. Jarofo izay manome am-pifaliana mamasitra an'Andriamanitra. Atsika ihira. Thank you.
dia mbola famirapetsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Vaovao fohy amafisina amintsika ny eo hariva. Ny voalohany dia vaovao avy amin'ny birao fohy be filazana manjoa ry havana. Any mahay antsika eo amin'ny tompo dia mampandeha antsika vahoakan'Andriamanitra amin'ny finoana ny fisanganany tena maty fanoraisin'ny tompo any aminy ny mpanompony Andriamatoa Rahajaona Eugène izay vadiny iray aman-dreny mpitandrina Ramatoa Marie Angèle Rahajaona izay mpitandrina mpandrindra ny tafo FPMA Reims filohan'ny departemanta ny fampianarana teny malagasy efa nandrindra tafo maro sy faritany eo anivon'ny FPMA. Miaraka miodina tanteraka ny vady aman-janaka ary ny fianakaviana manontolo isika vahoakan'Andriamanitra eo anivon'ny FPMA ary mangataka antsika samy ady tsara ao ambavaka azy ireo mba homeny tompo ny fampiononana feno avy amin'ny fanahy masina. Ho marika ny fiombonantsika sy ho fampahirezana ny fianakaviana dia izy fotoam-pivavahana anio Alatsinainy hariva amin'ny 7 ora sasany alina amin'ny alalan'ny Zoom ka ho alefan'ny vondrona serasera amintsika ny roy momba izany ahafahantsika manaraka izany. Dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Manaraka izany ny herinandro masitsika zany dia mitohy isaky ny hariva amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny YouTube araka ny androany ohatra ny androany hariva. Ary eto dia manamafy sady izahay fa efa feno ny toerana amin'ny Pasika na ny maraina na ny hariva ka dia mialatsiny sady amintsika rehetra izay tsy afaka ny ho tonga hiarivavaka amin'izany andro Pasika izany fa mananteny izahay fa olona feno fitiavana sy feno fandeferana isika ka manona ny fiadanana amin'ny tokantrano tsara avy na dia tsy afaka ny afankahita ifanatritava azy. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra tompoko. Tonga amin'ny fotoana famarana isika, ataontsika ny hira voatondro. Tompo mbola misaotra anao zay fa tanteraka izy fanompoam-pivavahana izao. Nomenao hery vaovao avy amin'ny teninao zay azahoanay miatrika ny fiainana sy ny hoavy ary indrindra azahoanay miandrandra ny Pasika amin'ny fanantenana velona miorina amin'ny finoana
ny teninao sy ny asanao tao amin'ny Jesosy Kristy. Ankehitriny dia mitondra aminao ireo namanay izahay. Ao ireo marary, na ny tokantrano zany na ny amin'ny hopitaly. Mangataka aminao izay ampahery azy regny ary anambona ny fitsaboana, hitondra fanasitranana, ary zay tsy hain'ny mpitsabo na tsy hain'ny fanafody tanterahana safitry zavaboarinao ihany reny, dia anao tompony natsotra ny tananao, anindry ny loharanona retina ary anafaka ny namanay. Entinay mbavaka aminao koa ireo namanay izay namoyavana. Ianao ampionina, ianao ampahery, ary ianao ampitoetra amin'ny fanantenana velona dia ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Dia tianay nitrotro-mbavaka aminao manokana ny fianakavian'ny mpitandrina Marie-Angèle zay vao namoy ny vadiny. Mangataka aminao zay ny fampaherezana rehetra avy aminao sy avy amin'ny mpianakavin'ny finoanany, ampionina sy ampitraka azy ireo. Dia mivavaka aminao koa zay ho andreo nandray fahasoavana mba ataonao mahita ny voninahitra ao mandrakariva ary tehirizinao amin'ny fifalianao. Entinay mivavaka aminao ny tandrazanay, misedra zavatra maro. Tompo, mangataka aminao zay omenao ny mpitondra sy ny manam-pahefana rehetra ny fahatahorana anao, ary ny vahoaka ny fitahiana mananambiampy. Ity firenena mampiatrano anay ity koa dia ampitoy reto ny fiadananao mba hiadananay araka ny teninao. Ary maro ny tianay angatahana, nefa foy ny fisainanay ary tsy takatry ny vavanay ho tononona avokoa izay rehetra ilain'ny isambatan'olona sy ny isa-tokantrano, ankinina amin'ny anarantsony Jesosy reny. Ary akambanay mivavaka amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho Masina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny lanitra. Meonay izay arisazaonay, ary mamelana ilokay, tahaka ny amelana izay mirepoka taminay. Ary azo tonga lay amin'ny fakamana, manamafana amin'ny ratsy, fanao fatakana sy hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Izao no afatra antsika zay avy niaraka teto androany indray. Farany rahalahy mifalia ao amin'ny tompo. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra. Ary avy ihany koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo, zay anova ny tena ny fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tena ny voninahiny araka ny fiasany heriny, zay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Dia ho tanteraka amintsika ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny amasina nareo samy ho tanteraka. Ka ho karovana avokoa ny fananareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky ilay ny antso anareo, izy anefa izany. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo.